vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Anisik ampunyang palay aminiran Alléluia. Amakiny teny tompo avy hatranintsika zay ho resahako androany hoe inona ny mahatonga ny fahampotehana eo amin'ny fiainam-pino akoatrany hoe famosaviana dia inona daholo ny mahatonga ny fiainam-pino tsy lasa lavitra fa misy faharavana. Inona ny mahatonga amin'ny fiainam-pino nanomboka dia avy eo potika ay reto ny ay vetivety hozaraina reto any reto ampitsely izy hoe izy le fa nandray an'le noty hatramin'izay tsangany hoe ny tanany le noty sy nandray noty hatramin'izay ho anareo le fa nandray noty na tamin'ny kaye na tamin'ny taratasy dia androany mba tsy mandray amin'ny kaye nareo fa raisinareo ty taratasy ty ahoana hoe fa ampy tsara zany reto fay rety dia mba raisy mba mandray kely an'ity na le mandray noty eo anaty kaye ary zany dia mandray an'ity ahoana hoe avereny kely hoe afaka mandray noty any ianao anaty kaye fa tsy maintsy mandray an'ity ianao mazava sa tsy mazava ka manangatany itsika ty andoha iny izy ty akarobato dia mandray an'ity le mandray atsangano tsara aloha le nandray noty hatramin'izay teo atsangano na tamin'ny kaye na tamin'ny taratasy dia mandray an'ity daholo zany na le mandray an'ny kaye na mandray an'ny taratasy hatraty bypassy hozarain'ny choral hozarain'ny plein temps dia hatrany nity akarobato hatreto amin'ny trois frères ao anatin'ny ray minitra dia voazary zay alefa soary edinao rery ngano mizara ty ambony izy atao le mizara atsangano reva mandalo zareo dia reva mandalo zareo dia manangatanana nareo ary aty izy mizara ty apivo mizara rahalahy apivo mizara zareo raha tsy ampy dia tsy maintsy ampina satria tsy maintsy mandray an'iny raha ihany raha iray raha vao mandalo zareo dia manangatanana aty misy mizara sa tsisy rahalahy tsy miaraka eo nareo telo lahy tsy miaraka nareo telo lahy aty ny sasany mba mampiasa fahiratatsaina tsara fa tsy hoe ino nitsy ny saina dia any dia any aleva mety tsy ampy le ty ambony aleova raha tsy ampy alevasa aloha dia raha tsy ampy ty teo fa zava-dehibe ny fampianarana androany dia ariarina tapitra ariarina mbola misy tsinazo ariry rahalahy rahalahy tsy efa nazy ve le tato tsy efa nazy ve nareo tao mbola tsy nazo dia ariarina ry atsangany hoe tanan'le mbola tsy nazo lany ngale izy lany mbola betsaka ka lany veky zany lany dia enina ataonareo azondray hoe lany ve any ambany ve mbola misy tontorôla mbola misy an'le izy ve asa ho mbany riana ampy sa tsy ampy mba manao alleloia mafy anareo amin'ny trano vao un deux trois trano vao alleloia mafy tsy heniko mihitsy nareo amin'ny trano vao mafimafy kely zay nareo ambany riana mba manao alleloia mafy nareo amin'ny trano sale tsy heniko nareo amin'ny trano sale mafimafy
Zay nareo tambony rena izany mbola tsy nazo an'le izy mbola misy ve tontorôla le izy asa makaty tontorôla aloha raha tsisy de mena vahaolana manontany fotsiny amin'ny mezaka vahaolana aizy tontorôla raha mbola misy de aleloia raha tsy misy de tsy maintsy alefa zao ny vahaolana alefa zao de zao ny vahaolana fa tsy maintsy misy vahaolana zao de zao ka tontorôla moa any ambany ihany ko tsy fantatro hoe ahoana valo arivo isa no natao androany am'ireny manao ahoana ary tontorôla lany miandry kely ahoana na tsy asina an'iny ary na tsy asina an'iny ary tonga de akambany fotsiny de vananina malaky nareo fa efa voety alefaty tonga de alefatsy faingina malaky ary eo ambany riana ve lany fa mbola betsaka koa ny tsy nazo betsaka ny tsy nazo eo ao amin'ny trano vaovao ay alefatsy malaky ary tonga de alefatsy na tsy niagrafena ary aloha tonga de vakiko ny tenin'Andriamanitra de avy eo zara izy le mbola tsy nazo atao ambadika atsao le mbola tsy nazo de rehefa tonga ny anina zaraina eo ihany mpitsara no vakitsika boky mpitsara nareo any bypass raha ohatra hoe sanatria tsy ampy antanio ry rôla aloha antanio zareo any bypass na ampy na tsy ampy de raha zareo any akarobato antanio na ampy na tsy ampy raha tsy ampy amezako solution eto ambony pidipitra eto za ihany ny afaka manome vahaolana eto mako alefaso kely aingana aloha antaniro zareo any mpitsara toko faharoa vakitsika mpitsara toko faharoa verset vitsivitsy no vakitsika tantara vitsivitsy andiny ny faefatra amby folo manao hoe andiny ny faefatra amby folo andiny ny faraiky amby folo hoe ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehova ny zanak'Israely nanao ina hony fa nanompo ireo bala fa naninona hoe ka nafoy an' Jehova Andriamanitry ny razana izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ka nanaraka andriamanikafa amin'ny andriamanitry ny firenena manodidina azy de nikohaka teo anatrehany ka napatezitra an' Jehova nampaninona hoe eny nafoy an' Jehova izy ka nanompo an'ny bala sy ny astarta le manaraka an'le feo aloha avary amin'ny trano vao satria ty micronareo ty ato ihany maheno de lasa tsy mety raha misy pastero amin'ny trano vao le manaraka an'le zavatra teneko na manana alohany amin'ny trano vaovao satria ny micro hitambarana ny tanan' Jehova nataiza nivoany de nanina hoe namely azy ny tanan ka nampahory azy arak'izay efa nolazain'i Jehova sy arak'izay efa nianianany taminy ka dia ory indrindra izy hotoizatsika ato amin'ny mpitsara toko fahatelo mpitsara toko fahatelo andiny ny faharoambiny folo fa nanao izay ratsy eo imason'i Jehova indray nanao zay ratsy teo mason'i Jehova nanao anareo zay indray ny zanak'Israely ary Jehova nampahery any Eglo nampanjakany Moab iady amin'ny Israely satria nanao zay ratsy teo mason'i Jehova izy de nampiangona ny taranaky Amona sy ny taranaky Amaleka ho any amin'izy ary nandeha izy ireo ka namely an'i Israely de naafaka ny tanàna Berofy de nanompo any Eglo nampanjakany Moaba 12 taonany zanak'Israely mpitsara toko faefatra andininy voalohany ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo imason'i Jehova indray nanao inao ne nanao zay ratsy teo imason'i Jehova indray zany hoe namerimberina foana zany izy ireo izy le mbola tsy nazo an'le taratasy atsangany ny tanany efa mizara ndraiky anareo rahalahy zao efa mizara aty mbola bidabe tsy nazo rahalahy aty de aty ambony pidipitra koa mbola tsy nazo manao ahoana hono ny any bypass ve ampy
io mba téléphoneur zany le any bypass antany io ny bypass ny any bypass ny anakarobaty fe ampy le taratasy hoe antaniana azy antanioro zareo any fetsifetsy toko faefatra andininy voalohany ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo masony Jehova indray rehefa maty Yehuda ary Jehova nivarotra azy Jehova nanino hoe nivarotra azy eo atanany Jabina mpanjaka ny Kanana zay efa nanjaka tany Azora ary Sisera izay nonona tany Arosé tany Jentelisa ny commandeny miaramilany tany anino ay ary niany ananiny Karobata nampy aliatso mbola tsy ampy le atao andrefany tsara toko fahenina andininy voalohany pitsara toko fahenina andininy voalohany ary nanao zay ratsy eo masony Jehova ny zanak'Israely ka de natolotry Jehova eo atanany Midianina 7 taona izy averiko andininy voalohany toko fahenina andininy voalohany ary nanao zay ratsy eo masony Jehova ny zanak'Israely nanao ino ni nanao zay ratsy teo masony ka Jehova de natolotry Jehova ka de nanina ka de natolotry Jehova eo atanany Midianina 7 taona indray pitsara toko fafolo pitsara toko fafolo andininy fahenina zao ny lohateny eo amin'ny andininy fahenina ny niemoran'ny Israely indray ninona indray hony ny niemoran'ny Israely indray sy ny namalian'Andriamanitra azy ary ny zanak'Israely de nanao zay ratsy eo imasony Jehova indray ka nanompo ireo bala sy Astartas ny andriamanitry ny Siria sy ny andriamanitry Sidona sy ny andriamanitry Moab sy ny andriamanitry Andriamanitra avy misy fotoana bloqué tampotampoka ny asany maninona ny zanak'Andriamanitra misy fotoana solokiny olona maninona misy fotoana ny zanak'Andriamanitra no angalarin'ny olona fotsiny zao ny taniny sy ny tranony nefa ny razambe sy ny ray aman-dreniny nefa mipetraka teo maninona ny zanak'Andriamanitra no tratrany fanendahana tampoka maninona ny zanak'Andriamanitra no rava tampoka ny zavatra efa nandeha teo satria maro amitsika mametraka an'izany fanontaniana zany e pastera lasa boka ny trosa lasa potika ny fiainana menakavy lasa tsisy nininona mandeha intsony na Nikolazy zanaka tsy voaloha izahay anefa nefa mba nisy fotoana neto ny fiainanay fa am'izao fotoana izao lasa tsy mandeha am'izay lohan'ny intsony ho atoroko anareo androany ny antony inona daholo ny olana na tonga ny fiainatsika potika bloqué rava za zany ny fanontaniana mipetraka inona ny mahatonga ny fiainan'ny mpino manomboka lasa tsy mety tampoka de misy antony manokana raha ny marina amin'ny zanak'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny tantara voalohany toko fafito amby folo ray sy verset zay tantara voalohany toko fafito amby folo andininy fafito amby roapolo de milaza manao hoe fa sitrakao Jehova ô ny tantaranakao aharitra mandrak'izay eo anatrehanao taranaky ny mpanomponao aharitra mandrak'izay eo anatrehanao fa zay tahinao Jehova ô te voata mandrak'izay ataovy aleluia aleluia zay tahinao Jehova ô de hoana antoiny te voata mandrak'izay te voata mandrak'izay rehefa Andriamanitra no nanomboka ny ta olona anankiray zay de ho tahin'Andriamanitra aharitra mandrak'izay zany olona izay amena ary androana hita fiangonana sy hitsodrany fiangonana manomboka natia bypass te Karobaty mamerina ny Antananarivo fa zay tahin'Andriamanitra de voata amena asotia amen hitsodrany fiangonana androany fa rehefa nanomboka ny tanao Andriamanitra de tsy androany ihany fa ho tahina mandrak'izay anao relationnement hitsodrano andray zay efa nanomboka rehetra na izy izy nanomboka amin'ny anaran'i Jesosy zay efa nanomboka tamin'ity fievre ty de manomboka ho voata mandrak'izay na sodra Jesosy
amen. Ary tsy hitsahatra intsony ny fanambinan'Andriamanitra anao. amen. Tahaka ny tahin'Andriamanitra amin'ny pasteur Ertine nanomboka tany amin'ny 2003 ka hatramin'ny androany dia mbola tahin'Andriamanitra. Dia tsy hitsahatra ny tahin'Andriamanitra anao. Atany amin'ny taranakao ataovy amen zay mino an'izany. amen. Asandrato ny tananao dia averezao Jesosy aho. jesosy a Mino an'izany aho. mino an'izany a Fa zay tahinao fa zay tahinao dia voatama de ndrakizay. vota mandrakizay Voatama ndrakizay. vota mandrakizay Manomboka androany manomboka androany ka ho mandrakizay. mandrakizay Aritra ny anambinanao aho. aritra ny anambinanao. Amen. amen. Tovy amen. amen. Tovy amen. amen. mafy le tea tananao any jesosy. Alleluia. alleluia. Rehefa nanomboka no tahiny ianao, Andriamanitra mihazona ny teniny. Andriamanitra mihazona ny teniny. Rehefa nanomboka niasa teo aminao izy dia hanao zavatra tsy ndray andro, tsy ray volana, tsy ray taona, tsy folo taona. amen. Hatrany amin'ny taranaka arivo mandimbo izy izy. amen. Hatrany amin'ny taranaka arivo mandimbo. amen. Ametaka tantara hatrany amin'ny taranakao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. alleluia. Misy zavatra vitsivitsy mahatonga an'Andriamanitra manapotika ny fiainantsika ary tsy ny devolony manapotika antsika. Ahoana hoe? sy ny devolo Fa manapotika Andriamanitra no manapotika antsika. Rehefa mijerytsika eto amin'ny tipo tsara toko faharoa ity, maromaro izy ireo ary tantara mitovy. Mpitsara toko faharoa andininy faefatra amby folo, andininy faraika amby folo, dia ozy izy: ary nanao zay ratsy teo amason'i Jehova ny zanak'Israely ka nanompo ireo bala. Ka nanina hony? ka nanompo ireo bala. Ka nafoy an' Jehova Andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, ka nanaraka Andriamanitra hafa. Ka nanaraka inona hoe? andriamanitra hafa Amin'ny Andriamanitry ny firenena manodidina azy. Averiko, nanaraka Andriamanitra hafa. Naninona hoe? nanaraka andriamanitra hafa. Inona moa zany Andriamanitra hafa zany? Ny Andriamanitry ny olona ry havana. Ino tsara? Ny Andriamanitry ny olona eto ambonin'ny tany dia ny vola, ny arena. Zany ny Andriamanitry ny olona. Zany ny tompon'ny olona amin'izao fotoana izao. Ozy izy Jesosy any amin'ny filazantsara ary manao hoe tsy mahay manompo tompo roa ianareo. Dia zay hoe manompo tompo roa zay dia izy zay mamona. Ozy izy tsy mahay manompo an'Andriamanitra, mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Inona moa zany mamona izany? Tsy inona kory fa ny vola izany. Ny Andriamanitry ny olona dia vola, ny tompon'ny olona dia vola, ny akofan'ny olona dia vola. Vola, mila vola. Mivoaka maraina izy hanompo vola, mody alina izy avy nanompo vola, avy nitady vola. Ny zavatra saintsainy isan'alina dia inona? Vola. Ahoana ny azahoako vola? Ahoana ny azahoako vola? Inona ny adiavan'ny olona mipiretam-po aminy? Vola. Ary zao fitenin'ny malagasy hoe ny vola tsy mampiavana. Satria ny vola no Andriamanitry ny olona. Inona ny mahatonga ny mpanao politika miady? Resaka inona? Vola. Inona ny mampigaja ny akamaroan'ny olona any am-ponja? Inona? Vola ny Andriamanitry ny olona. Inona ny mahatonga ny tovavy miaraka amina papasosy? Vola. Miaraka amin'ny papasosy izy noho ninona? Vola. Mivary tena izy noho ny amin'ny vola. Misy tovolahy miaraka amina mamasosy ozy izy tsika noho ninona? Vola daholo ny mahazo ny olona. Ary iny tompon'ny olona rehetra, iny tompon'ny zanak'olombelona. Vola ny tompon'ny zanak'olombelona. Alleluia. alleluia. Ataovy alleluia. alleluia. Ny atsika ry havana, raha niresaka an'ity jeune conquérant ty dia tsy miresaka vola fa miresaka asa. Averiko, tsy miresaka vola fa miresaka ina hoe? Asa. Naverimberiko tato anatin'ny fampianarana, tato anatin'ny telerinandro fa mila miasa ny zanak'Andriamanitra, mihetsika ny tanany zanak'Andriamanitra mba ho tahin'Andriamanitra. Mila mihetsika ny tanany, tsy dia niresaka vola
fa tiako taretina ny fonao fa Andriamanitra irery any ny Andriamanitra ivavahanao. Jesosy irery any ny Andriamanitra ivavahanao. Jehova Andriamanitra irery any ny Andriamanitra ivavahanao. Amen. Alleluia. Alleluia. Reto zanak'Israely reto dia nanompo an'Andriamanitra, nanaradian'ny tompo tamin'ny Mosesy mbola velona, dia nanaraka ny Jesosy izy ireo, nivavaka tamin'Andriamanitra izy ireo, nivavaka tamin'ny Jehova izy ireo tamin'ny Mosesy mbola velona. Raha mbola velona koa Josoa dia mbola nanompo an'Andriamanitra izy ireo. Fa rehefa maty Josoa dia ozy izy eto amin'ny mpitsara toko faharoa andininy faraika amby folo hoe nanao zay ratsy ireo zanak'Israely ireo. Ary inona le ratsy nataony? Averiko le andininy faraika amby folo toko faharoa andininy faraika amby folo. Ary nanao zay ratsy teo mason'ny Jehova ny zanak'Israely, fa nanompo ireo bala izy. Nanompo an'izy hony ireo bala, ka nafoy an Jehova Andriamanitra ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, ka nanaraka Andriamanitra hafa amin'ny Andriamanitra ny firenena manodidina azy, dia nikohaka teo anatrehany ka napatezitra ny Jehova. Nanaraka Andriamanitra hafa. Rahalahy sy anabavy, hoy izy amin'ny andininy fahaefatra amby folo, eno iane dia nirehetra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova, ka natolony teo amin'ny tanany mpamabo izay mamabo azy izy, ary namidiny eo an-tanany fahavalo manodidina azy. Nataony Jehova ina hony namidiny, ka tsy najanona teo anoloan'ny fahavalony intsony izy, ary nataiza ny voany, dia namely azy ny tanan'i Jehova ka nampahory azy. Arak'izay nolazain'i Jehova sy izay arak'izay efa nianianany taminy, ka dia hory indrindra ny zanak'Israely. Eto jerenareo tsara, mivoalaza ve fa ny devoly namely ny zanak'Israely? Fa izy Jehova tena ozy izy eo amin'ny andininy fa efatra amby folo, dia nirehetra tamin'ny fahatezeran'i Jehova, ka natolony teo an-tanan'ny mpamabo izay namabo azy izy, ary namidiny teo an-tanan'ny fahavalo. Nataony Jehova ina hony namidiny teo an-tanan'ny Andriamanitra mihitsy no nivarotra azy. Jehova no nivarotra azy eo an-tanany izy, eo an-tanan'ny fahavalo. Ianonareo ngery lasana bavy, rehefa manomboka mafoy an'Andriamanitra ianao, rehefa manomboka manadino an'Andriamanitra ianao, satria be da be ny olona rehefa ao anaty fahoriana izy dia manompo an'Andriamanitra, rehefa ao anaty olana manompo an'Andriamanitra, rehefa ao anaty trosa manompo an'Andriamanitra. Fa rehefa manomboka misokatra ny asa, manomboka manan-karena, manomboka mahazo tômôbila, nahazo trano, dia manomboka varim-barina. Dia inona amin'izay le varim-barina? Manomboka manompo vola amin'izay izy, manompo Andriamanitra hafa. Tsy tazanao tsony izy asabotsy, tsy tazanao tsony izy sabata, tsy tazanao mivavaka intsony izy, fa izy nandeha nanompo vola, nandeha nivarotra, nandeha ny karama. Tsy tazanao tsony izy talata, tsy tazanao tsony izy alarobia, tsy hitanao tsony alatsinainy, fa naka izy varim-barina nangatsitsika natoritory fa hoana, efa milamindamina hony ny fiainany, efa netony ny fiainany, efa manambola be hony izy, dia ohatrany tsy tazana tsony. Attention, fa anao ny ale, fa anizany ny retour an Jehova ny retour. Avelan'Andriamanitra tsara aloha ianao hoe jereny ianao ray volana fa tsy mivavaka, fa naka izy hatramin'izay nazahony asa pastera dia tsy hitatsony izy. Mahita rahalahy anankiray izay ihany tany, nahita rahalahy mivavaka tato amintsika tato, sahirany zany rahalahy zany, nampalahelo zany rahalahy zany, nahazo asa tampoka asa ambony tao amin'ny gouvernement tao, nahazo asa ambony tao, vao nanomboka nahazo asa ambony tao, miditra ny vola, nataony voalohany nampirafy, nanomboka ny jangajanga, niaraka amina vehivavy satria misy mivola. Izy raha teo nahazo tômôbila véhicule, nahazo tômôbila manokana avy any amin'ny fanjakana, ny karama amin'io tsy resahana tsony, miditra amin'ny million sy ny milliard. Vehivavy ny namaky azy, tsy hita mivavaka intsony. Fa nomen'Andriamanitra volana vitsivitsy, naongan'Andriamanitra teo amin'ny plasiny, miverina zéro. Ao le rahalahy ny resaka tamiko, eto mambavaka pastera fa
raha mba tafaverina mahazo asa tena tsy verina fitsangajangana ntsony a paster, tsy verinanao, tsy verin-dalana ntsony a paster. Hitako izy voadonao a mirehatra tsara, ozy izy ny teny tompo soana pahorina mba hampiana ianarako ny didinao. Ataovy aleloia, aleloia. ao le rahalahy eo miverina tsara, mivavaka tsara. Misy rahalahy zay atao amitsika ato, tena mifona mihitsy mo le rahalahy, tena mibebaka, tena fantatry pastera ny adisoko ozy izy, fantatry ny adisoko. Nahazo marché amina miliara, nividy 4-4, nahazo vola, dia nahangatsitsika am'izay ary natoritory. Zany ray aloha tsy nahalala hoe napirafy izy na tsy napirafy, fa tamin'ny herinandro izy niresaka tamiko teo. Bloqué daholo pastera mivolako any amin'ny finance, tena potika mihitsy mifiaraka. Misy volan'olona tokony ho reglena. Tena za pastera tena niverin-dalana le nitahin'ny tompo teo, miverin-dalana fa zao a pastera tsy hiverin-dalana tsina raha azoko reo vola rehetrarehetra eo. Ataovy aleloia, aleloia. eno zao misy fotoana tsy nidevolo ny mamely anao, fa Andriamanitra ny maninona mivarotro. Manina ozy mivarotro, namidina Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely. Zay mihitsy ny voalaza ny baiboly hoe namidiny teo am-pilatanany nina ozy izy, teo am-pilatanany favalo. Jehova no ny teny, io ozy izy dia amidio, io amidiko aminareo reto zanak'Israely reto. Dia zao ny voalaza ny baiboly, 5:5. Nataiza ny voahany, dia namely azy ny tanàn Jehova, ka nampahory azy arak'izay fa nolazainy Jehova sy arak'izay fa nianianany taminy, ka dia ory indrindra ny zanak'Israely, ka dia ory indrindra, ka dia nanina hoe ory indrindra. Eno raha lasena bavy, misy antony io tsenanao efa nandeha be teo io, tampotampoka teo ny tsenanao, bloqué tanteraka. Tsy omen'ny client volanao, le client nakaentana taminao, nakaentana dia namerim-bola, nakaentana dia nanome ny ino izy ty, nanome versement, nakaentana dia nanome versement. Tampotampoka teo tafiakatra 15 millions, tafiakatra 40 millions volany aminy, napoka ny indray mandeha. Dia hoy ianao hoe Jesosy fa ahoana, iny ianao miverina mafana fondray, mangataka fitahina amin'ny paster, tsy hofrano paster, misy volako aman'olona, za koa nanan'olona vola. Ny tena marina, variny ianao, variny ianao fa nomboka nanan-karena, variny ianao fa nanomboka nanam-bola, variny ianao fa nanomboka nitahiny tompo, tena nomboka reraka ny ara-panahinao. Dia ozy Andriamanitra hatramin'izay nazahoany ty vola, dia lasa nanombo vola izy. Noho izany za hoy Jehova ny anolotra azy eo am-pilatanany ina ozy izy fahavarany. Dia nitoy an'io tantara io, fa nisy fotoany ireo mibebaka ny fona tamin'Andriamanitra. Rehefa mijery nitoy an'io ianao dia nibebaka ry zareo, dia nangataka fifonana hoe tompo, mamela ny elokay, dia namindra fo tamin'ny Andriamanitra, dia niverina ndray nitahin'Andriamanitra azy. Aleloia, aleloia. raha ianao ane anisan'le potiky fa varim-barina, fa le nangatsitsika, le miverin-dalana rehefa nitahin'ny tompo, zao ianao zay fa voadona, zao ianao zao potika, dia miverina hivavaka indray. Raha lasiana bavy, amindra fo aminao ane Andriamanitra, amela ny elokao ane Andriamanitra, fa androany ianao mila manao voady, tsy hiverin-dalana tsony a Jesosy. Rehefa nitahinao a tsy emitra tsony ataovy amena. Aleluia, aleloia. Dia namindra fo tamin'ny tompo, teneniny eo anilanao, dia namindra fo tamin'ny tompo hoe, dia namindra fo taminy ny tompo. aleloia. Aleluia. Vakitsika indray to amin'ny toko 7:7. Izy mbola tsy nazo an'le taratasy atsangana ny tanany, say fa nazo daholo, misy mbola tsy nazo vitsivitsy retsy aty ambony, fa tsy haiko raha mbola misy ihany. 7. Ary nanao zay ratsy teo mason'ny Jehova ny zanak'Israely, ka nanadino an Jehova Andriamanina, ka naninona indray hony, nanadino an Jehova. avereny kely zay phrase zay hoe nanadino an Jehova Andriamanina, ary nanompo ireo bala sy asera, dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova, ka nivarotra azy teo an-tanan'ny Kosarizataima. Mampiteniteny foana izany mpanjakany Mesopotamia izy, dia nanompo any Kosarizataima
valo taona ny zanak'Israely de nanina hony nanompo firy taona ndray eny valo taona valo taona andininy fasivy de nitaraina tamin'ny Jehova ny zanak'Israely ary Jehova nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely izay namonjy azy dia Otiniela zanak'Alany Kenaza zandry ny Kaleba ary ny fanahin'i Jehova ny tao aminy de ny tsara ny Israely izy amen eo ndray rehefa nanomboka ny lamindamina ndray le problème fa namindra fo tamin'ny tompo de nanomboka ny demara ndray le tsena netinety ndray le tsena de naninona ndray nanao zay ina ndray nanadino ndray zany ny problème atsika mpinory havana rehefa misy olana kely de iny fandehoany amin'ny 3 frères iny fandeha ivavaka mifadika anina miakatra tendrombohatra manao alim-bavaka mifono amin'ny tompo de iny ndray ny tompo mamindra fo mahafinaritra amin'i Jesosy mako mamindra fo foana izy ataovy alleluia mamindra fo foana izy de efa namindran'Andriamanitra fo inona ny zavatra nitranga teto rehefa mba netinetindray le fiainana de tsy nirininy baiboly tsara eo amin'ny andininy fafito manao hoe ary nanao zay ratsy teo mason'i Jehova ny zanak'Israely ka nanadino an' Jehova ka naninona hoe nanadino an Jehova ka naninona hoe nanadino an Jehova zany ny problème tenenao zay ny eo anilanao zany ny problème atsika hoe zany ny problème atsika teneno izy rehefa mba metimety kely de manadino hoe rehefa mba metimety kely de manadino zany ny olo atsika iny fa nahazo vady tato amin'ny tompo iny fa vita mariazy de iny kio fa tsy mivavaka tsony iny fa nitsangana le orinasa de manomboka ane de tsy naharaka tsony nanao livraison attention poziny io a fandrika io a ary Andriamanitra mizaha toetranao hoe raha tahiko araboly ty lehilahy ty raha tahiko araboly ty vehivavy ty ivadika amiko sa tsy ivadika amiko mizaha toetranao Andriamanitra de misy fotoana omen'Andriamanitra anao 10 millions omen'Andriamanitra anao 20 millions omen'Andriamanitra anao 400 millions hitsapahan'Andriamanitra anao fa raha amin'iny mahazo 400 millions iny anao mbola mirehatra mbola mahatoky mbola mijoro milo anao zao teniko zao fa omen'Andriamanitra anao ndray miliara ataovy alleluia zay resy lahatra manao alleluia mafy alleluia mizaha toetranao Andriamanitra zany ny toe-po mila nanana arakaraky ny tahinao a tompo arakaraky ny anambinanao ae vao maika hirehatra amin'ny fanomponanao vao maika hijoro amin'ny fanomponanao fa tsy hoe vao mba metimety kely ny fiainana vao nahazo moto kely de iny fa tsy hivavaka ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny andininy favalo de nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivarotra azy eo an-tanany Kosari Sataima namidin'Andriamanitra teo am-pelatanany favalo ndray nivarotra azy io ndray ozy izy asio ndray firy taona ndray reo mijaly firy taona valo taona misy amintsika ane ohatra zany pastera tamin'ny janvier tany amin'ny 2023 nety ny fiainanay talohan'izay nisy fotoana teo amin'ny 3 taona sy tapany teo pastera nety ny fiainanay fa nanomboka tamin'ny janvier 2023 hatramin'izao pastera hery taona sy 4 volana zao mikatso ny fiainanay mandini tena tamin'io janvier sy décembre 2022 mandini tena fa nisy zavatra navarim-barina anao tao nisy zavatra navarim-barina anao tao nanomboka nanadino an'Andriamanitra nanomboka nanadino ny fafolo karena nanomboka ohatra ny tsy ampy fotoana ivavahana intsony natoko vola de nanomboka tamin'ny janvier 2023 hery taona sy 4 volana zao mikatso ny fiainanao satria nanino natolo sy Jehova ary namidiny navarotro Jehova ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe de nivarotra azy izy nandritry ny 7 taona so ianao mahianao ty toroteny ty fibebahana no ilainao androany nanelany eloko Jesosy favarim-barina nanadino anao a ny tahinana vita trano a de nanomboka nanadino anao a tamin'ny anao mbola tsy nanana trano tamin'ny anao mbola tsy nanana trano fa nanofo tena rotoroto mihitsy ny fivavahana netehitra tamin'ny tompo noho ny navita trano 2 étages nanomboka nanadino jereo nge ny zanakao rehetra tsy hainao ihany fa zanakao mianada efa vita batisa nanomboka nangatsitsika nareo mivady de izy telo mianada zao miverin-dalana
tsisy mivavaka intsony. Andriamanitra iza moa ny hitahanareo amin'izany. Nareo mivadiny nanomboka azy, nanomboka varimbariny nareo mivady, nanomboka nanenjika mariazy rehefa sabata, nanenjika mariazy ny koziny, nanomboka nisy fotoana mariazy ny ronsesy, nanomboka varimbariny, taorianan'iny ny zanako tsy mivavaka tsony. Ary taorianan'iny koa fitahina nanomboka ny letiky nareo. Raha vao misaraka amin'Andriamanitra ianao ninina etomboanao androany, mety nahazo milion maro anao, mety ny tsenanao, mety ny orinasanao, fa raha vao misaraka amin'Andriamanitra dia vatapatony soavina, veloma ary tany. Efa nahita vatapatony soavina nareo? Rehefa tonga ny soavina nareo dia jereo fa misy vatapaty eo dia misy soratra hoe veloma ary tany. Raha vao manomboka manadino n'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra no mivarotra anao eo am-pelantanany fahavalo. Teninao zay eo anilanao, raha vao manomboka manadino n'Andriamanitra ianao dia amidin'Andriamanitra. Raha vao manomboka manadino an'Andriamanitra ianao dia amidin'Andriamanitra. Amidin'Andriamanitra angorô mihitsy ianao. Angorô mihitsy. Ary anomboka potiky. Mahatonga anareo miaraka jereo vangera lasana vavy. Lasa anareo mivady sisa no mivavaka amin'izao. Dia zanakareo anankiray. Fa ny ambony lasa nangatsitsika miverin-dalana satria maninona nareo vadiny nanomboka an'io. Nisy fotoana nareo mivady ohatrany tsy taikana fivavahana zany, netiny natao nanadino an'Andriamanitra zany, netiny natao dia ozy ny tompo asiko kely aloha reo, atolotra eo am-pelantanany fahavalo, nanadino an'Andriamanitra. Jereny toyany mpitsara toko faefatra, toko fatelo, toko faharoa folo, azafady toko fatelo andiny faharoa folo. Fa nanao zay ratsy eo imason'ny Jehova indray ny zanak'Israely, ary Jehova nampaherany Eglona. Jehova onona ninona? Nampaherany Eglona. Ratsy be zany nampaherany Eglona mpanjakan'ny Moab hiady amin'ny Israely satria nanao zay ratsy teo imason'ny Jehova izy. Grave zany. Jehova naninona ny Eglona hoe? Nampahery an'ny Hebro. Iza moa le Eglona? Inona ny zanak'Israely zany? Fahavalo ny zanak'Israely Eglona, mpanjakan'ny Moab. Fahavalo ny zanak'Israely, fa Jehova naninona azy? Nampahery azy. Fa fantatra ve ny dikan'izany? Fantatra ve ny dikan'izany? Naporosian'Andriamanitra Eglona. Fahavalo ny zanak'Israely. Ampahory kely reo. Misy fotoana ianao izao ry havana. Tsy ny devolo ny mampijaly anao, fa Andriamanitra mihitsy ny mampahery ninona? Fahavalonao. Gagy anao any amin'ny tribonaly, fa le olona adversaire-anao faible maivana kely adversaire-anao faible kely maivana, io indray ny lasa nandresany amin'ny tribonaly. Gagy anao, fa le olona tsy natahoranao, le olona hitanao hoe maivana, fahavalonao maivana, indray ny lasa mampijaly anao amin'izao fotoana izao. Satria maninona? Andriamanitra mihitsy ny mampahery azy. Eglona tsy nanompo an'Andriamanitra, Eglona tsy mivavaka, fa mba hahafahan'Andriamanitra mampahory anao dia ampaherezin'Andriamanitra ny fahavalonao. Satria naninona? Nanao zay ratsy, nanadino an'Andriamanitra. Fantatry manko fa ho tafita ianao raha lasina ba. Amen. Itsodranao anao fantatry fa ho tafita ianao. Hitsangana ny orinasanao, hivelatra ny orinasanao, andeha lavitra ny orinasanao. Tavy amainina mafy. Amen. Asandrato ny tananao anankiroa, reny tananao reny andray million maro reny, ilalao milliard reny, ikirakiry reny, andeha zavatra rehetrarehetra tao aminy. Alleluia. Avereny zao Jesosy ho tanteraka amiko zany, ho raisiko zany rehetrarehetra zany, fa aza vela nompo vola, aza vela hiala aminao ho raisiko ny vola, ho raisiko ny arena, fa aza vela nompo arena, aza vela nompo vola, aza vela hoti vola, aza vela nompo zavakafa, aza vela nadino anao. Amen. Alleluia. Mafy ny tea tananao an Jesosy. Iengane.
tsy anadinao an'andriamanitra mandrakizay zany ianao. Amen. Halleloja. Alléluia. Nietomboako voalohany tany amin'ny 20 taona lasa dia nitaingina bisikileta. Tadidiko tsara ny rakitra voalohany tamin'ny début janvier voalohany 2003 raiky amin'ny 20 taona lasa 503 ny rakitra voalohany sy 70 tao am-piangonana. Ohatrina hoe 503. 503 fa niporifoka eo anatren'Andriamanitra fa za tsy manompo vola, za mitady fanahin'olona. Amen. Ny tena tanjon'Andriamanitra aminao angeriavany amin'ity jeune conquérant ty eo ihany ny vola amin'ny karena fa ny tena tanjon'Andriamanitra aminao ny anome anao ny fiainana mandrakizay lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Amen. Za miporifoky teo anatren'Andriamanitra fa raha za raha nanao pasteur ny atsy vola ny hafanahin'olona. Halleluja. Alléluia. Voarahiko io vola io tamin'izany zara raha misy ohatry 503 tamin'izany raha be indrindra 2 no nalaiko amin'izany ataonay sakafo mandritry ny 2 andro na ny 2 andro ary zany telany 2 fa ny 503 amin'io mbola namboarako seza. Ny seza mako tamin'izany 700 ny planche kely akiray reny dia mahavita planche telo zany, mahavita seza ray zany. Halleluja. Na seza 2 eo faly ery mahavita seza 2 le inona moa ny seza amin'izany fa seza le mitsongoza ozy reny ane zany planche le manify kely reny ange zany azon'izany 700 zany mipetraka eo ambony ianao olona 2 zaka na 3 dia mitsongoza ozy zany. Halleluja. Alléluia. fa nsehoko hitako ny tompo mihitsy niakatra 7 40 sy fanatitra tamin'izany mbola nasehoko famatoky eo anatren'Andriamanitra. Alléluia. Nisy fotoana miakatra 3 alina mbola sehoko famatoky eo anatren'Andriamanitra. Alléluia. Ary tsy vola io no mibaiko aho. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Efa nitantaraiko teto ty tantara ty fa nisy fotoana nitantaraiko teto ndray andro tao anatin'ny fiangonana nitahin'Andriamanitra mpino nanomboka nahatratra 2,600,000 fahafolon-karena. Ohatrina hoe 2,600,000. 2 alina sy 3 hetsy vola be zany tamin'izany zao zany nefa kelikely. Halleluja. fa am'izao tena tamin'izany za 2 alina sy 3 2,600,000 vola be zany fa folo-karena fotsiny 2 alina sy 5 hetsy 2 alina sy 5 hetsy naterin'le komity tao amiko pasteur ozy izy tiany fa folo-karena tao raha araky ny voalazan'ny baiboly izy dia ho an'le vita sy mpisorona ka teriko aty aminao aty ty fa folo-karena ty faly be anandray an'le izy. Halleluja. Alléluia. dia nyraisiko le izy dia zao tsy nahita tory any alina dia zao ny fanontaniana miverimberina atao an-tsaiko ataonao inona zao ivoly io, ataonao inona zao ivoly io, menanao io dia ataonao inona, tsisy lavako azy ny any atao boky dia ny asan'Andriamanitra foana. Halleluja. Alléluia. ny atao tsaiko dia ny asan'Andriamanitra ihany. Alléluia. Hitona fanan'olona ihany tsy nieritreritra nde mirendrarendra mihitsy natsoko ny komity ny apitsoniny averiko any aminareo aty voly ty akoatran'izay vola sakafona ihany ny alaiko fa averiko any fa izao tsy mahasoa any miazona an'io fa aloha ampiasaitsika amin'ny asan'ny tompo foana, ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra foana. Atao halleluja. Alléluia. Nataoko hitan'Andriamanitra fa tsy hoe tonga ny vola dia norokoroana dia natao tapon-doha. Halleluja. Halleluja. Dia tsindatsindaka fa miporifoky fa izao tsy vola io ny amandrika Jesosy, aloha io vola io ampiasaina amin'ny asanao foana. Alléluia. Atao vesivy tehaka mafy rahalasena ba nanomboka niakatra io vola io niakatra atra ty Antananarivo asivy tehaka mafy ihany. Alléluia. Alléluia. Nisy fotoana tamin'ny 2007 tery andavamamba tery 300,000 francs fa folo-karena sy fanatitra tamin'izany tamin'ny 2007 nanofa radio tamin'izay 9 alina isam-bolana mila tsy ho vita fa niporifoky eo anatrehan'Andriamanitra fa za tsy manompo vola matoko foana eo anatrehany vola io. Halleluja. Nisy fotoana niakatra tatao amin'ny LTCP flo tao amin'ny LTCP flo tonga dia niakatra avy 5 avy eneny avy 5 eny avy 9 ny vola tao amin'ny LTCP flo isan-kerinandro
tam'izany tsy efa napiaka nahatratra 2 millions tam'izany avy 300 000 izy taria andavamamba tapiaka 2 millions mahery izy isan-kerinandro tatao amin'ny LTC zao izy atao amin'ny 3 frères bypassy akarobato tsy haitsony manisa azy teneny onilanao tsy haitsony manisa azy Tsy haitsony manisa azy. asiviteka mafra lasana mafy alleluia Alléluia. fa za hatramin'ny androany 24 février 2024 ataoko hitany tompo mbola marina sy mahatoko foana Amen. ary tsy vola io ny mahataitra Alléluia. ataovy alleluia Alléluia. tsy vola io ny mahataitra tsy taitra amin'io zany aralasana bavy niainga tamin'ny bisikileta tamin'izany tamin'ny 2003 zao tsika efa mba manana 4x4 manana V8 ataovy alleluia Alléluia. fa mbola tsy taitra amin'izany tsika mbola porifoky hitany tompo ihany ny ana tompo tsy vola tsy arena tsy tomobile mbola enao ihany mbola enao ihany Amen. mbola enao ihany Amen. mbola enao ihany ataovy alleluia Alléluia. zany mahatonga ny hoe Mafy ny te-hatanana ho an'i Jesosy. raha misy pastera tahin'Andriamanitra eto Madagasikara mba anisany any amin'ny larana voalohany any tsy karana Alléluia. orakoraka mafy be Amen. fa tsy hoe vao mahazo vola kely dia anadino an'Andriamanitra vao mandeha kely ny asa dia manadino an'Andriamanitra ny sasany ary vao lasa receveur dia efa manadino an'Andriamanitra marina ke zany mahita raha zay mihitsy vao lasa receveur ately akadiny raha mamahazo anina maranananina dia efa nao sipa sady ny voaherinandro nanao receveur dia efa nao sipa raha la fa ahoany receveur ve dia efa tonga dia hibotsina sady dia efa tonga dia miaratra amin'ny foka nefa receveur mahita amin'ny pasteur salut pasteur nefa teo aloha fiadanina zao lasa salut raha la tsy lasa lavitra amin'izany a midofitra amin'izany a fa nalasa multimilliardaire renao dia mbola enao ihany ny Andriamanitra Amen. tsy ala aminao a tsy ala Amen. aminao a zay vonina tsy ala amin'Andriamanitra manao amainina mafy Amen. tenena amin'izao ny Jesosy tsy ala aminao a Jesosy a Tsy ala aminao a manana Jesosy. amina miliara azy Na manana amina tsy ala aminao a Tsy miala aminao a. tavy amainina mafy sa Amen. alleluia Alléluia. tandremo tsara tsy voalasa nahazo asana maçon kely nahazo antoka kely dia iny dia tsy hivavaka very amin'izany ianao rahalahy mahafinaritra misy rahalahy ato amintsika ny ona tamiko izy mivady omaly lasa polisy le rahalahy lasa hitiny hoe Lasa polisy. ao amin'ny polisy zany inge ndraindray mampaditra mampaditra vehivavy inge hoe mampaditra resaka volana eo nafinaritra n'izy mivady omaliny nanantona natao izy nandray karama zay a pastera vao nandray karama ozy izy atrabina polisy satria vao le stagiaire le any reny izy nateriny teo 2 millions Alléluia. ataovy alleluia Alléluia. ifamatotra amin'Andriamanitra zay pastera dia nomeny le jeune conquérant le 1 million iny natairiny tao jeune conquérant ozy hoe ho lasa lavitra nareo mivady anangana orinasa fanamboarana provence zay pastera ozy izy alleluia Alléluia. zany ny olona tahin'Andriamanitra fa tsy hoe vao lasa gendarme dia ty amin'ny miaramila gendarme nge tsisy Andriamanitra fa mila miteny ratsy dia lasa mpiteny ratsy zany ianao nefa zanak'Andriamanitra amidin'ny Jehovah any ianao otaonina hoe Amidin'i Jehovah any ianao. Andriamanitra nge mivarotra olona e sa tsy zay ny voalaza amin'ny baiboly ao zay mihitsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra namidiny ka nivarotra azy eo an-tanan'ny fahavalo ozy izy ny voalaza amin'ny baiboly ozy izy eto amin'ny toko fahefatry mpitsara toko fahefatry jerevo daholo reto tantara reto andininy voalohany be misy fotoan'Andriamanitra malahelo ny zanak'Israely dia mamonjy azy dia raha vao voavonjy izy dia maninona indray eo mitoko fahefatra andininy voalohany ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy eo mason'ny Jehovah indray eo mason'ny Jehovah manao anao izy Indray. teneniny eo anilanao ary tsy mety fay mihitsy hoe Ary tsy mety fay mihitsy. tsy mety fainy tsy mety mipetraka tsara mihitsy
efa tahina tokony mba hoe andeha iroso am'izay a fa vao nytahina de nivadika indray. Andininy faharoa, ary Jehova nivarotra azy eo an-tanany Jabina mpanjaka ny Kanana izay nanjaka tany Azora, ary Sisera izay nonona tany Arosetany Jentilisa no komandany miaramilana. De nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely fa nanana kalesy vy 700 jabiny ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. 4 taona hony 20 taona. raha lasiana bavy misora an'Andriamanitra ianao, raha kapohan'Andriamanitra ianao ka 3 volana ianao potika ianao de misora an'Andriamanitra. Fa zanak'Israely 4 taona 20 taona. 20 taona efa mba netinety kely teo ny fiainana. Tenina tandremy riavana zalo ny mahatonga anany zalo raha lasiana bavy na ino kidona na ino kiatra tsy ala aminao mandrakizay Andriamanitra tsy vadika aminao. Alleluia, Alleluia. fa tsy hoe nety natao de ino fa isoritoka andray, ino de iverina isoritoka iarakaraka amin'ny namana indray. Namonjy mariazy indray mandeha miaraka amin'ny dada to sy reneny to de namonjy mariazy tany de io indray miaraka amin'ny labiera de adino indray le mahazanak'Andriamanitra. Fa na de anana mpamonjena mariazy ary rahalahy de mbola zanak'Andriamanitra ihany ianao a. Tovy amen raha resy latan'izany ianao. Na de mpamonjena mariazy ary de mbola inona ihany hoe Mbola zanak'Andriamanitra ihany. fa tsy hoe namonjy mariazy alahady na alakamisy de rehefa miaraka amin'inona de inona, de rehefa miaraka amin'inona de inona. Mba tsy ho zany anenao, tazomy foana ny mahazanak'Andriamanitra. Amen. Tandre mangera lasiana bavy mety io mariazy indray mandeha atreanao io ane io ny ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Mety ho inona hoe zava-ty Ny ampisaraka anao amin'Andriamanitra. le inona Mariazy. mariazy indray mandeha. Raha mamonjy lanona-pianakaviana ianao amonjy mariazy hiaraka amin'ny cousin-cousinina ndana mandohalika amin'ny vavaka aloha. Amen. Arovy a Jesosy eo. Loya. Raha eo nam'ireo fianakavian'ny dadako reo a mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fandrika ta arovy a Jesosy, arovy amin'ny fakapanahy mba tsy hiala aminao a na any ampamonjena mariazy ary. Fa za miteny aminao any no hitahin'Andriamanitra anao, any no namarina an'Andriamanitra aminao, fa tsy hoe satria tsy any amin'ny 3 frères, satria tsy any am-piangonana, fa satria aty amin'ny fianakaviana de afaka manao adalana. Afaka manao adalana satria mpamonjena mariazy. Tandremo fandrika ho anao zany. Aoka ho tonga fianarana ho an'ny miny. Amen. Aoka ho aseho anao foana ninninona vava amin'ny fianakaviana fa zahay efa lasa mpivavaka, zahay efa lasa mpanompon'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Alleluia. Reto zanak'Israely reto tsy mety fay mihitsy. Impiry efa niala tamin'Andriamanitra de miverina manota ihany, verina manota ihany. Raha lasiana bavy miantso anao aorinan'ity séminaire jeune conquérant ty, ireo zay mbola tsy nahatsangana rehetra aorinan'ny androany tsy maintsy mitsangana ny orinasa anao. Ary raha zay efa nanangana hiazakazaka sy iroborobo amin'izay. Averiko indray mandeha mitongilana ty amintsika zao ny tanan'Andriamanitra sy nytitainy, mitongilana ty amintsika zao fanambinana rehetra. Raiso ny tanany eo aniranao de tenao izy mitongilana ty amintsika zao fanambinan'Andriamanitra hoe. Mitongilana ty amintsika zao ny fanambinan'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Hatramin'ny Philomène avy, Philomène le secrétaire ko ato amin'ny télé sy radio ato any bypass any moa izy zao tahorinan'le nananganana an'le jeune conquérant ty nanomboka nietsika koa izy mba manao izy. Alleluia. 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 Tamin'ny larobisa tamin'ny inona vino nanomena amanalo ny vitsivitsy nanotaniko izy de zao ny teniny mba nahalafo akanjo 12 a pasteur ozy izy dada ozy ada. Alleluia. Alleluia. Mety zany oa hatramin'izay zany manome goûté azy tamin'izy mba za izy ndray namea. Alleluia. Ho ambinina ne anao amin'ny zavatra rehetrarehetra isokatra teneniny eo anilanao tandremo miala amin'Andriamanitra. Tandremo miala amin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Ny pozina voalohany
mahatonga mifampitehana tompoko dia ny fisarahana amin'Andriamanitra. amin'Andriamanitra. Le hoe rehefa nanomboka ny tahina nety ny fiainana niditra ny vola dia miraisaina mivady ka moandro any ka avy ny orana ka ravy ny afaran'orana vo miala aminao indray mandeha ny tanan'Andriamanitra 20 taona 20 taona 7 taona reo zanak'Israely eo ampitalian'ny fahavalony mijafajafa mihitsy mahatonga atsika hatramin'ny androany mbola tahin'Andriamanitra dia tsika tsy mety mivadika amin'Andriamanitra. Amen. Mazava sa tsy mazava zany? Mazava tsara. Rehefa tonga amin'ny fitahiana rahalahy ho avy io, ho avy io ranabavy a. Amen. Teneniny eo anilanao ho avy io Avy io e. tandremy manadino hoe Amen. atao amin'ny mpitsara toko fahenina andininy voalohany ny ary nanao zay ratsy teo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotry Jehova ka dia nanina hony Natolotry Jehova. eo an-tanan'ny Midianina 7 taona izy teo an-tanan'ny Midianina 7 taona indray 7 taona. ary ny tanan'ny Midianina dia nahery tamin'ny Israely ka ny taon'ny Midianina no nanamboarany zanak'Israely ireo fiherena ary ny tendrombohitra sy ireo izohy mba amin'ny fiarovana 7 taona indray nampijaliany ny fahavalo azy 7 taona. satria naninona nanao zay inona Ratsy teo imason'i nanao Jehova. zay ratsy inona le nanao zay ratsy nanomboka nivadiky niala tamin'Andriamanitra zany ange ho an'ny ratsy be io ry havana misy antony ange io hoe ianao tsara ianao hitangorona ny trosa amin'ny banky io hoe mindra mbola atao amin'ny banky atao amin'ny sekam mindra mbola atao amin'ny notive mindra mbola tsy zay vola indramina tsy miverina zay vola indramina tsy miverina zay vola indramina mipotika daholo le frizidera na natao antoka tato amin'ny sekam ihany natao antoka tato amin'ny notive dia i ihany koa mbola natao antoka tato amin'ny laka ina laka ina accès koa iny koa mbola natao tare amin'ny accès sy ny micro le tomobile fatina tomobile efa tsy mandeha ohatrony sady natao antoka tato natao antoka tato natao antoka tato tsisy nininona mandeha tsony zay vola azo potika zay vola azo potika tsotra le antony rehefa nanomboka niala aminao Andriamanitra naezaka manahoana ianao naezaka manahoana tompoko naezaka manahoana ianao naezaka manahoana na ho amidinao hatramin'ny trano be anao ary dia aza manantena hita amin'ny fitahian'ny tompo zany zavatra rainy tsy maintsy hiverenanao hiverina tena hanompo anao atompo Amen. tsy hanao kisangisangy tsony aho Amen. zany ny ampaherezako anareo mpanao délivrance nareo intercession nareo mpendraikitra rehetra atao am-piangonana le rehefa nanomboka nety ny fiainana ary groupe takay reny le vita batisa promotion rehetrarehetra nety ny fiainana dia aveo nanomboka nangatsitsika fa za dia miteny aminao natapitra ho amidinao daholo raha mifanananao dia tsisy raha manjary eo satria fantatra aho izy ny miady aminao Jehova. tsy devolo miady aminao fa izy Jehova. averiko tsy ny devolo miady aminao fa izy Jehova. noho izany raha Jehova miady aminao tsy mila délivrance ianao aza makinatona amin'ny pasteur tiana délivreo pasteur fa bloqué ny fiainako tsy mila délivrance ianao satria tsy devolo mahazo anao tsy mpamosavy mahazo anao fa izy Jehova aveo ho délivrena tao inona izy no namely anao izy no mivarotra anao eo tanan'ny fahavalo mivarotra anao eo am-pelantanan'ny devolo zavatra ray ny ilainao miverina mandohalika Amen. mamelany eloko tompo saraka taminao ahy e vo nieritreritra hoe tafita tompo dia nanadino anao ahy zany manko ny an'ny sasany mba vonjeo kely amin'ity mihitsy aloha pasteur varavotavy vonjeo amin'ity aloha anaovako fond raha Andriamanitra mibloqué anao a tsy possible zany ianao no amena 1 milliard ary ozy izy ianao hoe raha mahazo an'ity avadiko ato dia apokako ato non tsy possible hoa tsy possible zavatra raha ihany ny fiverenana amin'Andriamanitra Amen. inona hoe Ny zavaty fiverenana amin'Andriamanitra. amaranako an'iny tapany voalohany iny dia ozy izy mpitsara toko 10 andininy fahenina amaranako azy ozy izy ny lohateniny ny niemorany Israely indray inona ny vakiny eo
Ninemoran'Israely. Zany hoe naninona indray zany zalareo Niembotra. ary namalian'Andriamanitra azy. Ary ny zanak'Israely dia nanao zay ratsy teo mason'ny Jehova indray, ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitry ny Siry sy ny andriamanitry Sidona sy ny andriamanitry ny Moaba sy ny andriamanitry ny taranaka Amona sy ny andriamanitry ny Filistina, dia nafoy an Jehova izy ka nanompo azy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran Jehova, ka nivarotra azy teo an-tanan'ny Filistina eo an-tanan'ny taranaka Amona, ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 7 taona no nampahorinany zanak'Israely. 4 taona indray hony 7 taona. voaray ianao ve zany fampianarana zany? Voaray. Izy izy ny maharay tsara zany fampianarana zany. Izany tsy hiala amin'Andriamanitra. Amen. Ary izany hiala raha voatahin'Andriamanitra, izany tonga dia hivadika. Halleluja. Alléluia. Tena miteny aminareo ahy, tsy possible andeha lavitra zany ianao, na anao zay fara herinao ary ianao. Tadidiko tsara ty tantara ty somary nampalahelo ahy. Le anabavy zay moa tena nirehitra, le anabavy fa mivady amanjanany tsy tao amin'ny tompo. Tena eritsereto ny ry havana, zany fianakaviany zany a nanakarena tampoka koa moa zareo, nanana sambo anankiroa, sambo firy hoe anankiroa. Ny ray sambo be, dia ny ray sambo kely mampitohy amin'ny Maroantsetra sy Tamatavy. Nanana trano izy tao Tamatavy, asa anankitelo ngeza be. Teto Antananarivo nanana anankiroa ngeza be. Fa rehefa io Andriamanitra io no mamely anao tompoko, tampotampoka eo le eritrereto izy sambo be io mirehatra ho azy eo ampovoan-dranomasina no mirehatra, dia namidy mora. Nividy sambo ry zareo tany Chine, sambo kely anankiray ampiasaina eto Madagasikara 11 milliards ny vidianany azy. Ohatriny hoe 11 milliards. sambo vaovao tsara zany sambo zany, efa niditra tao anatiny 11 milliards. Nampiasaina kelikely tao Tamatavy, sambo vaovao zany, mipitika ho azy le asana volant eo ambany eo, amban'le sambo ambany eo izy, mipitika ho azy any anaty ranomasina, saika niteraka accident. Dia tsy mety vity zany sambo fa maty foana, nefa ohatrina vidianana azy 11 milliards. ohatrina ozy izy ianao nivarotany azy. Za mihitsy no teny za midio aho sambo vidina 11 milliards, afaka 2 taona sa 4 taona namidy 3 milliards. Namidy 3 milliards. Azo 3 milliards io tsisy niangana nankely ary. Namidy indray trano be an zareo anankiray teto Antananarivo 2 milliards. Azo ny 2 milliards tsisy niangana. Tapitra edy namidy indray niterenana, namidy ny tany Tamatavy tsisy niangana. Mandra-pahafatin'le anabavy. Za moa le anabavy indray aloha tena vavaka, fa le tenivon'le akonany le famille no hoza hoe Jesosy enjany zany ato enjany. Io Andriamanitra io rehefa mibloqué anao zay, raha mibloqué anao zay tsy tafavoaka. Raha lasy anabavy ndao anompony tompo. Amen. Tandremo hoe tafitaka hisaraka amin'Andriamanitra. Teneniny eo anilanao, tandremo misaraka amin'Andriamanitra. Tandremo misaraka amin'Andriamanitra. Vahaony moloko, vahaony moloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony moloko, vahaony moloko, nandeha tantety izy mba asitrana.